Somary sitaka kely indray nivohitra tsika ho any amin'ny commune Anterokana ao anatin'ity vaovao ity. Maro ny fananganana izay miseho etseroa ao anatin'ity commune Anteroka ity. Ny ben'ny tanàna toerana moa zany dia nanambara fa misy ny hetsika ho an'ny taratasy fahazoan-dalana anorina na ny permis de construire eo anivon'ny commune Anteroka efa nanomboka ny volana Desambra lasa teo ity hetsika ity. Mampatsiahy ihany koa andreo momba ny permis fanorenana trano dia mbola mpanaovana sary PTB no tsara-dalana ka dia mino fa olo-kendry ny vahoaka Anteroka efa vonona manatona ao aminay amin'izao fotoana izao. Dia ara-dalana tsara-dalana aloha mbola hitanao voaheritoro izay natoko avaky teto. Ny salasala anisy amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 5,900 zany no efa tonga manatona anay amin'izao fotoana izao. Ary vonona daholo ary misaotra anay izany nisy zay hatramin'izao ohatrany tsy fantatra zareo zany le permis de construire. Ny fipetra raisina aloha mbola tsy misy hoe fipetra fa zao ampalalana an'le olona hoe zao ny tokony ataonareo satria fantatsika tsara fa rehefa vita ny mpanao permis de construire vita ny trano dia maka an'le permis de conformité zay azahoan'ny tombontsoa PTB tsy andoavany hetra manodidry ny 5 taona. Ary misy tsy mahalala an'izany matsatsa rehefa nandohetra vao hoe avereno ary ny hetra anay fa zay tsy nalala.